Kolo FM manolotra ho anao Andolobe. Tantara nosoratany Axel, olalaoviny Rakoto, Faly, Sinez. Miaraka amin'ny Mirana Madagasikara, Antsaravaka ary Niravo. Nandray feo Afatra Andrinarivo. Nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Panatotosa Jiad. Zay indray anao Louise isaky mba mihera-iaraka amin'ny namana io zanako io dia ataonao ankety be ohatry reny any amin'ny komisaria reny foanako. Hita ho ary dada. Za kosa aloha tsy maintsy mahalala tsara izay alehan'ny zanako raha fika. Eny Ary ilaiko fantatra amin'ny atsipiriany izay alehany fa tsy misy mivoaboaka fahatan'izany eto. Kefa hoe mba hiaraka amin'ny namako hitsangatsangana ho azy fa nino koa zany? Namandry izy. Julio rery neny Iza tsara hoe riantso? Julio iza kosa zany? Le mpiray kilasy aminay iny le niaraka tamin'ny irainanao exercice taty an-trano tamin'ny sabotsy hariva teo. Ay moa ka iny zazalalava sangy iny. Tonga dia tsy avy hatrany ny valiny. Hatray fa ho anao kosa raha matoa. Ka isaky nentin'ny namany andendevy any zanako vavy tokana io dia hoe ikenao foana e. Ka maninone fa dia tsy mananjomba hiala voly sy tsangatsangana mihitsy izy zany. Ka lehilahy nge niaraka amin'ny ahy fa tsy vehivavy e. Ka tsy zarera nge niaraka amindrineny fa miray koa e. Ay kosa ka ina nefa norana amin'izany fa mandehana rery antso mandehana zany zanako zany misaotra dada. Tiako be nge daty. Dray. Ka aloha fa aza dia mibitabitaka amboalohany eo ndry raha matotiako fa misy inona indray e enao kosa aloha izy dia efa tena sarotony loatra ka laza ho amiko aloha ny antony hitsangatsangananareo izay alehanareo. Ka mba te sotrary Julio sy Mireille neny satria maninona? Za foana no manorandro zareo rehefa misy tsy hainy amin'ny matematika sy fizikako. Sady hitaneny ihany angery zareo tonga hatraty an-trano ireny fa alery ary izy dafa nahazonao tsara tamin'ny fanadinana 3 volana voalohany teoko. Zany ve anaka? Endry dada nahazo moyenne daholo ry zareo tamin'ny fizarana bulletin. Sady vakansin'ny krismasy taom-baovao angentsika zao dia mba te hitondra hitsangatsangana ho saorany ahy hono ry zareo e. Ka aiza aloha zany ty alehanareo e? Any Andolobe ry neny ahoana tsara? Any Andolobe hoe riantso? Eno fa ina aloha mahataitra tampoka neny amin'izany efa hitako Andolobe ary toerana tena tsy azoazoko mangina loatra sady be ala. Ankoatran'izany dia efa nandrenesako fahaverezan'olona tamin'ny 5 taona lasa. Fa hono raha matoty toerana be lolo sa matotoa nga izany to mety ho izany tokoa matoa efa nisy olona very tsy tapopoka tany sady vehivavy hono izy zany. Kanefa hono be lolomboninkazo be Andolobe azy o Julio ko. Ay ve avy aloha ny zanako mba hitsangatsangana raha matoty fa ilainy amin'ny fanomanana baka koa ny fialamboly sy mifakandrivotra tamorainao fotsiny nge izy zany raha fidy tamoraina hoana raha izy zao riantso asa makatiro namanao reo manazava tsara ny fitsangatsangananareo dia mahazo mandeha ianao an'izay aloha fa miandry any mararany amin'ny hopitaly. Araka ny tenin'ny antso tamiko moa dia nakaty fa hoe tia resaka aminay hono nareo tompoko. Zany tokoa ka mila miresaka aminareo namana zay ry tovolahy afa hono ianao moa zany no Julio. Eny tompoko. Ary aizy miray no ianao rery nakaty? Miala tsy indrindra hono fa tsy maintsy niara-nitsena amin'ny mamana izy dia tsy afaka nakatiako. Eny tsy maninona zany saingy zao ry tovolahy. Eny tompoko. Mba tiany hoe fantatra kosa neny hoe momba n'izany fitsangatsangana hitondranareo any antso zany nareo teo day any ve no hiaraka sa mbola misy namanareo hafa? Ay ve zay telo day ihany nandeka zany hoe mba afisaorana sy miray any antso ange nitondrana azy hitsangatsangany no izy manoro betsaka nay tamin'ny fianarana. Mazava ny amin'izay fa any Andolobe hoe nitoerana alehanareo? Eny tompoko any mantsy nitanay sy miray fa tsara sady akaiky efa nitsangatsangana tamin'ny mantsy zay niaraka tamin'ny namanay tamin'ny herintaona. Fa ahoana moa no ilazany se hoe any tsara ohatra ny hafahafa ihany manko le anarana hoe Andolobe tsy vitan'ny hafahafa fa mampatahotra mihitsy ka toerana efa hitako tsara ny ary efa nahare olona tsy tapopoka tany tamin'ny 5 taona lasa. Marina aloha fa efa nisy olona tsy tapopoka tany satria niditra atao amin'le ala misy soratra hoe tsy azo idirana
Zay nefa tsy hiditra ao amin'ny alan'Andolobe fa hoeny amin'ny aloha safeny voninkazo ty falehan'ny mpitsangatsangana. Fa feno voninkazo ty tokoa angazy zany toeran'izany se Zany indrindra tompoko. Misy ahy maitso sy voninkazo ty isan-karazany mahafinaritra ary lolo-moninkazo betsaka anie. Zay no mahandolobe an'Andolobe nge. Dia misy ireny ranon-kely zakio mandalo amin'le toerana ka tena mahafinaritra mihitsy. Kanto iriny io filazany serika zany Tena kanto ka. Andraso nge. Ty amin'ny telefoniko ty zao no sarin'le toerana nalehanay tany tamin'ny herintaona raha hijery nareo. Ary mbola io ihany no alehanay raha hoe andeha raha fakapitso. Marina aloha fa misy an'io toerana io any e. Ary manantena fa tsy andeha toerakafa akoatran'io amin'ny sary io nareo a. Tady toerakafa izany io zay mamany antso a. Dia aza miandry hariva be koa vao mody sao dia tsy ahita taxi brosodiny eo. Aza manana reo fa io fiaranetiko nakaty aminareo nge no andehanana ihany e. Manahirana mantsy le mbola hitady taxi brosy rehefa mody. Ona aloha tovolahy. Eny tompoko. Manana fahazon-dalana hitondra fiara zany ianao io. Ary ara-dalàna ihany koa ve ny taratasin'ny fiaranao io. Tsy misy atahorana indrainy amin'izay tompoko. Sady bedy mibapa aza raha tsy mitandrina fa aza raha ty moa fiara entikiko. Eny ary fa dia matoky anao zany zay ry Julio a. Mbola tsy ampy taona mantsy antso zanakay fa vao 17 taona monja ka mahasarotiny anay mihitsy. Fa noho ianao efa mba lehibe sy matotra sady miray kilasy aminy dia matoky anao zany zay. Fa firy taona tokoa moa isy io raha tsy mahadiso ka. Nga tsy mahamenatra fa efa 20 taona zao tompoko. Inona mahamenatra amin'izany? Ka efindrona nalabaka fa mbola tsy afaka ihany ka. Fa soa ihany aloha fa nisy any antso zanakareo mba mahazoto manampy anay namany amin'ny taranja siantifika. Tena maingy ny zanakareo iny e. Zao tovolahy. Eny tompoko. Aza atao mahamenatra mihitsy ny tsy fahafahampanadinana. Ava-dio fanotro zany. Efa niainako zany hoe namerina kilasy zany fony za mpianatra ho dokotera. Saingy nikiry hatramin'ny farany ary dokotera bandida ankehitriny. Zany? Ie. Dia misaotra betsaka amin'ny anatra nomenao ary dadany antso. Eny. Ny afatro kosa dia izao e. Marina fa mila miaina amin'ny fiainanareo tanora nareo saingy mba asio fetra ihany ny rendrarendra. Ary mivavava fa mandalo neny eto an-tany. Mba be moralina koa reto bofo sy baina ny antso reto ka. Inona koa ny asako saina amin'izany fa efa azoko aloha ny zana manomboko zao. Maninona tsara hoe ry Julio? Ka zany kosikondry zany e. Zay no izy ry antso a. Tonga dia mandeha hoantsika fa mbola andalo any amin'ny mpanjaitra vetivety Kimiray. Dia taxi brosy no andehanany manaraka antsika? Ka zay mihitsy raha zany kozin-draha miray tamiko a. Mba mahakamo koa zany ataondry miray izany ka. Efa mifanarahana ve nga fa hiaraka dia mahita an'izay hoany amin'izany mpanjaitra izany indray. Ka tsy sitrapony kosa ange zany e. Le mpanjaitra ny zareo mihitsy ho nanafatra azy mba hanohatra an'izany akan'izany hoentina amin'ny réveillonko. Tena iaingo be zany izy amin'ny réveillonko. Fa mbola lavitra ve aloha sa efa akaiky le toerana alehantsika e? Kalmy lery piso efa tsy kaiky. Kalmy lery piso a. Efa miditra an'Andolobe tsika izao. Atso atsika mivily dia tonga. Ary tena madio. Atsy aloha atsika mivily dia tonga. Ary tena madio rivotra kosa ty a. Sady tsy riva izany loha safy amin'ny voninkazo izany zao. Izy mihitsy fa angatsika eny no andeha. Fa ahoana? Mbola misy toerana amilay be ono atsy aloha kely atsy. Andraso fa hiditra any tsika zao fa misy lalan-tany tafiditra mivamomany. Misy soratra hoe tsy azo hidirana nge io e. Sao dia mahita lozany anaty ala any Julio a. Zany zany fampiasorana fotsiny mba hanakanana ny olona tsy hiditra any. Toerana amilay be manko no avoan'ny ala fa hitandreo kely nefa tonga any. Misy tompony ange zany ty ala ty e. Ary raha tratra minidikiditra atsika dia ahoana? Inona raha mahatahatra an'ity amin'izany? Any amin'ny vilona ny tompony. Tsy atiry zareo raha tsy hoe amin'ny fotoana mpitsangatsanganana tahaka ny hoe lundi de Pâques na hoe lundi de Pentecôte. Zany? Mbola tsy nahita ala zava-maniry maitso tahaka izao kosa aloha e. Tena mahafinaritra mihitsiny. Ahoana? Milay be e. Alora ngahy tonga janona ny daba dia ndao ny raha ikobony eo voan'ny ala eo. Sao dia misy biby na zavatra fatahorana aloha ato anaty ala ato e. Voatamin'ny herintaona ny nandeha taty. Fa paradisa mandamina be nge eo e. Sa ahoana aloha fahitandrian'izao toerana izao? Tena milay a. Oay e. Toa misy ahitra maitso azy hipetrapetrahana. Dia misy voankazo manodidina azy. Goavy dia manga dia letisia. Ary mbola misy papay sy akondro. Sady efa mamoa be daholo.
azo akana ve reny Julio? Problème zany akia azo akana tsara sa tsy alany firy ngendry ohatra ny hoe misy tanàna atao voan'ny alato nefa tsy misy trano akory ka nataon'ny tompony hitsangatsanganana fotsiny ngambo ty toerany tiako mety ho izany tokoa ngamba saingy ohatra maloka be tampoka ho azy any andro izany tsy problème fa avy mipetrapetraka aloha ry fa inona mahavariana andrio fa ty andro mandrahona be tiako ohatra ny ho avy ny orana nefa voan'ny folo maray izao volinandro pahavaratra fotsiny fa mipetraha aloha avy eo tsika maka voankazo tena manja ary reveko rangaha ty siko ty aleo rangaha kosiko amin'ny fitiavako azy fa tsy aro lotsony ary inona ho any andinianao anahy ka satroky foana andinika andiry azo fa za zao maninona tena zao mikosiko indray tsy afenako fa tena lovy amindrehaka iza ary efa atry ny ela mipolitika tamindray maninona tsara hoe Julio zany hoa tena reveko ndray ka mba ekeo rangaha fitiavako indray azo sakambinao aloha zaka marty sady za tsy avelan'ny dadasy nenanao fitiavana zany raha tsy afaka baka sy feno taona ony fa ngaha kosa indringa rangaha ikozy amin'izareo mifankatiavatsika efa hoe tena potika amindray ho amin'ny bandy ka mbola tsy afaka isaina an'izany ary Julio ary esoro any tananao ka miredareda loatra atao anaty nge fitiavako indray ao morangafa izay tsy nakaty mihitsy ara napoziko tolotolominao oatra izao ka zahilika ara ny tanako zay ary ny anao fa ho avy ny orana nefa miray mbola tsy tonga hatramin'izao tsy mivaky loha amin'izany afa tsika roa no eto dia avy aloha mity ndraiky izy ry oay tena nisy tseratra be sady avy tampoka ny orana andao hialaka anaty fiaranao aloha ka vao maika mety amiko fa andao ry hialako anaty vamary mba andraso any Julio fa za ilozana tahery fa mandeha miady anahy enao ndray ry andro dia tsy maintsy vitako matavy ao anaty vamandroany tsy pitapita rehefa tongotsika nefa oay le ty fanakaiza ny vamomanetiko teo nakaiza tokoa ny tomobila nentinao teo to tsy eto tsony nefa nge dia teto mihitsy nametrahako azy sady aktiveny anty volona aminy tsy nisy feona fanairana naneny kory nefa raha mandeha ny anty volona ny fiaranao tena mahagaga mihitsy zao tena izy raha naka mivamomako tety le aza fa inona ary ny dikan'izao ny orana avy tampoka ny tomobila nentinao nanjavony tena zay vao tena matin-drabaina raha vao tsy tiny voakozy tena tsy misy fikafa tsy maintsy dadiaviko ny vaminy indray antso andraso any Julio fa zilozanao rereto sy pidapida indray raha nampiakaroko azy fa tena grave be ty tena zao mihitsy le tsy tiako raha fidy efa amin'ny fito arivo zao mbola tsy miditra trano ihany ny zanakao ty orana mikizy ty koa no tena manampitsotraka ko ay za ry ny zazy iny za aloha dia tsy miala amin'iny Julio iny raha maninona any antso mangina aloha ianao tena tsy naposiko noatra n'izao mihitsy nkizy reny da matotya nitondra telefona moa antso sa ahoana nga mo ena misaraka amin'izany ka andrasana aloha antsoko ohatray marina tsy mandeha nge zany telefona zany zany ve tsy mandeha mihitsy fa maty angamba nany amin'ny toerana tsy misy réseau zareoko inona moa ny antony amin'nony telefona fa mety mbola lavitra andreny vohatra angamba izy ka asako aza hitako ka hiarandozany andolo be andry ny ankizy reny rangatya tsy te andre loza amin'izao farany taona zao mihitsy ava marina mo inona koa ary ty lazainao Louise aza miantso lozanjanako eo ianao zanako ve dia tsoko loza raha fidy zanaka ao rery koa nge iny ka ianao miteniteny an'izany loza farany taona zany ka sanatry avoko rery anga eny nefa tsy manometsiny ianao ihany aloha fa ahoana izany mahalala raha maty any akodaody any ny fiarandry zareo ka ohatra ka zany koa ngeny ahiko mety ho familiana fiara ihany no izy ireo fa tsy hitan'izay atao rehefa misy olana motera ka inona reny ataontsika raha fity fa tena niandro koa moa ty alina ahoana ry zany iandro tsy azo telefona ka izao andefa azo SMS izy aloha so mba voarainy rehefa mandeha ny telefona niko zay fotsiny ve ary raha sanatria moa ka very tsy any amin'ny any ny telefona ny dia ahoana dia hitady atsika profiny amelona fiara zao akehitriny zao raha matoty dia miaingotsika andeha ho aiza ranga ho any andolobe Louise inao ty koa ahoana alina be zao no andeha ho any andolobe ka iandro fotsiny eto ary ve iandro eto fotsiny tsy hay raha mila vonjy sy miandry antsika ny andalanandro zareo sa tsy tadidinao lalana makany ianao ma tsy milaza fa efa nahitan'izany andolobe zany eny tadidididiko ihany aloha le lalana makany raha matoty tadidinao ihany ve sa tena tadididinao tadidiko re raha fity fa aza dia masika koa eo ianao ka atao zay tokony atao dia miomana fa moka fiara zay fa lasa andriamatro fa tsy nizofo sy arofo rezay zanakay zay fa oro ny fanahiko ary tsy zanako ihany fa reo nama miaraka amiko
amin'ny anaran'i Kristy zanakao mangatahako an'izany. Amen. De tena tsy kobo misy verangala vamomanetiko. Dia fisitsika izay nihodikotina tato anaty ala tato foana fa nisy nangalatra angamba Julio Tena isy azy aloha ny atezeran-dravahina raha vao tonga any ambony tena mariny. Sady mahagaga koa nge dia tsy tonga mihitsy miray nefa nilazainao fa handalo vetivety any amin'ny mpanjaitra dia akaty Ka za koa mba gaga amin'ny raha miray rantso sa tsy hitan'ity toerany ty aiza toerana efa kobony ty ary efa pakatinga izy dia inona ny atao andeha tongotra hody ve nefa ny andro efa alina be ny lalana koa mbola misy 30 kilometatra eo vao tonga n'Antananarivo tsy misy fikaki zany voatery tsy maintsy matory ato anaty ala tsika dia maraina mitady fikahodiana sady ato koa tsy misy rezo akory mba hetsoka ny dada sy ny akantsika ty amin'ny fiarany tena lemma be koa ny tiako dinona moa zany fa dia atao sorona lampo dia posy fotsiny sisa ny fononako reraka sady nona be mihitsy azany Julio ka rerery fa hatraty io nefa nge kalinetsika dia any anatin'ny vamomatsitapopoka iny mangovitra ny anoanana sady mangatsika no le orambe otioko rangano fibozonko ty raha ohatran'ny frizy nge saingy tiako nge lenan'ny oranako oko izao Julio raha misy zavatra azo hanina fotsiny dia tsy mangatsika tsony angamba oay le ty mahita fikaran'olona inona mbo hiverina atsy amin'le toerana misy voankazo ny tokoa ay moa misy voankazo azo hohaninao fa ndao ainga anary andao ary ny fitiavako nyty sipty any mangano na tonga an'izao efindroa ny tonga sipatato amin'ity aly ity fa mbola tsy misy ohatran'izao mihitsy tsy amelako kosa aloha raha tsy zany mihitsy misaka raha ny avirjinao amin'ity aly ity ratso misy GPS koa ny vamomanetiny ka tsy maintsy koboko foana iny raha dinona oay ino ry alory Julio inona ty zany io ry ohatran'ny fotsifotsy anaty bozakry oay le dia inona tokoa io le aza tarafy tsara ny fononandrio marina tsy olona mitsotro anaty bozaka io andao ny kobony iny andraso fa matahotra ka inona ry eo ao anaty bozaka io marina tsy olona izy zany oay toa miray oay le ty tena miray tokoa ty loza inona re ty Andriamanitra efa maty sady mampatahotra be ny endriny mangana ny vatany mivandravandra masina mipotsaka ny lelana tsy tantoko ka ndresy fa tena maty izy akia fa inona ny dikan'izao ny tobilanao tsy mety hita fa mifaty miraindray ny hita dia tena tsy arako mihitsy koa ny rangazo revo zao fa za koa ny ara-mba gaga efa nitonga nitady atsika tato angamba izy dia nisy namono andray kely miray maty tokoa matsindria oay misy alkamety be serana to Julio eno na za koa izy nge fa nakoby ao mbialoko mainty toy ny tandilon'olona ny serana antsika teo iny fa olona ary viny sa inona asa fa aloka serana fotsiny nefa dia tsy hita tsony na misy tarabolana raha to tsy hita tsony ay oay misy tanana mangatsika be misafo ny tariako riantso zany ve sady misy fo mibitsibitsy any anarako tsy renao ve andao ihany leto fa matahotra ka sady misy zavatra fahafa mihitsy ato anaty alato ary tsy nisy nininona fa tsy bozaka fotsiny aty andoha saty na matotia efa minitra maro zay nivezivezentsika taty fa tsy misy na dia tamingan'olona ray aza tena tsy hita ny zanako raha fidy aiza ray anao riantso ary sao dia tsy tia kosa ary le toerana nalehandry zareo kosa tia mihitsy oa le toerana naseho an Julio tamin'le sary tamin'ny telefona rangatya jereo fa itsy ambany ito zao le renirano kely mandalo eny marina aloha zany ary sao dia mba nylalo rano taty raha zareo dia natelio rano io sanatria fa mety renirano lalina nge raha matoty fa tsy fo maika beloza raha maty andrano ao ny zanako iantso sy mangina aloha Louise aleo aloha tarafiko tsara amin'ity torche ty hoe raha sanatria ka misy fatimitsingevana eo ambony eo jereo fa tsy misy nininina mihitsy ka tena valaka siketraka raha fidy zao aloha ny zava-dehibe aloha dia mbola velonaina ny zanatsika matoa tsy misy fatitatsika hatramin'izao ka mety hoe aiza ary zareo nefa ny lazainy fa ty mihitsy nitsangatsanganany matoty koa ny aiko indray zao
dia mety ho niditra tamin'nyry ala ambony atsinanany riry zareo riry ambony riry Zany ve ozy izy ianao? Eno a kanefa ne tao anatin'io aly io le hoe nisy olona nanjavony zany ka izy ve mieritreritra ary efa nafarako mafy mihitsy koa ary Gileo mba tsy handeha toeran-kafa akoatran'ny etiako. hainao ihany ny tanora sy ny fitiavany andrakandrany andao mihitsy tsika venika andao mihitsy raha fatahorako aloha dia tena tsy sahiditra amin'io ala mikitroka fa hafa io mihitsy ahy efa dia tsy ahoako fa ny zanako moa tiany dia davina ka midirany aloha atao anaty fiara dia andao eny vetivety nafiry moa zao amin'ny sivy sasany alina mahery Bola tsy nisy farany taona mangidy ohatrany ty hatramin'izay mivadintsika mba marina moa arety mora ihany koa le fiaranao fa mafy loatra re raha fika nday le raha matoty fa lala tamy malama sady mamotaka be io dia nefa nenao mandeha mafy efa mba mandeha mora re sady efa hiditra ny aritsika ihe oy ino no soratra amin'io takelaka amoron-dalana io raha fidy le raha matoty rangaty soratra efa matimaty koa izy zany ko andraso aloha ajanoko ny fiara inona hono zany vakiny tsy azo idirana hono ry Louise tsy azo idirana eno a io ary le fanolazaiko anao toerana mitahiry loza mihitsy io ala nandolo be io matoa misy soratra fampitandremana ohatran'izao ka inona rahalona atao andro so hiditra ihany ve tsika sa ahoana ozy ianao aloha fa raha fidy tiako ny zanako ka nahamoizako ny aiko aza ny fitadiavana azy tsy hampiamotra mihitsy zany ka izaho koa ohatra anao zany vonina ho fatoany zanaka ka tsisy asakana ny fitadiavako azy mihitsy karosoa ary ny fiaranao fa samy vonina zany tsika andraso nefa oma raha matoa jereo tazanao ve aloha ny tazako inona raha ngatya io ohatray to misy olona fahafa mijoro io avoandalana io zany no lazaiko anaoko ary tsy mety hitany endriny na dia hoe voataratry ny jirony fiarako azy akanjo lava mainty be no anaovany ary ohatrany tsy mitehtana nefa mevaeva fahitako azany oay marina jereo mato azy moteran'ny fiara marina inona mahatonga azany na Louise sady mevaeva manatona ty amintsika mihitsy le olona miakanjo mainty lava be raha Louise loza fa tsy mahetsika vatako raha matotya zakoa tsy mahetsika misy hery ohatry manindry azy zany osy ty marina io fa voainy moramora varavaran'ny fiara tena ny vo oka zay fa za mitomany tsony mamako tsy foky ange miray Julio fo tambozoma zay ny ona dia izy efa maty ny hitako teo fa hoana mihitsy ary nahafaty azy ary izany namono azy le aloka mainty ve dia tsy arako mihitsy fa nazako aza mba variana oay ary efa tonga eto voniny aly tsika afatara fo mifonina andreo le toerana misy voankazo oay to lasa misy trano eo avoan'ny ala ary Julio eny tokoa sady fovy efa tranainy be misy riana sy efitra maro no ohatran'ny fako boko azy zany tena kaiza daholo zany ireo voankazo hitantsika naniry teo ka tena tsy misy hita dolo fa io vovo sisa mikoboky rantso ary tazany fa misy mijiro mireta nge ao anatiny so dia mba toeran-kafa ary ty fa tsy le hitantsika tamin'ny voalohany sa iza no hipetraka ty avoana ala ty mety ho mpiambina ala angamba na le antson'ny olona hoe garda forêt reny dia misy koa moa miampy hoe polisy nalako tena nona sady mangatsika be azo io ny tena blema koa ny akanjotsika otsaka ny orana mbola tsy maina hitako loranga hiditra amin'ny vovo dia angatakakaly io fa tena raha magabe mihitsy zany sady mangatsika ka raha olon-dratsy no dia ahoana iza malala raha ny olona mipetraka koa no namona miray ena mampitahoatra nefa dia mifampitady fa bandy mikotrana angeny tena tsy samiditra ao azy Julio ka so dia mpamon'olona ny aoko zao re andaso ety ivelany fotsiny ary ohatrany tsy sandry miaso an'ilay za rehefa tsy misy atahorana ombovao kaza ela ary ianao fa matahotra raha imo mafotsiny dia miverina eo tena sahasaha mihitsy Julio ka za kosa aloha tsy hiditra eo raha tsy azoko antoka fa tsy olon-dratsiny ao mivoazy zany varavaran'izany ary tonga dia miditra Julio dia inona zany ny ataoko raha sanatria ka misy mamono ao izy zany ty mangovotry ny atsika sy ny anoanana asa fotsiny zao ny atsainy dada sy ny inona n'izao tsy fahatonga avako zao avy midira fa tsy misy olona atoriantso avy
oay mijoro eo tokony ambalavarany Julio dia misy vehivavy mijoro eo an-damosiny. Vehivavy lava volo sady mitsikitsiky be riny kopaka. Mazava be ao hatran'izany. Avy eo mandrosoa fa inona raha mampisalasalandry eo eny rehefa tamy ahy tsy misy atahorana angamba ao sady mba tsara fanahy koa sy vehivavy ity raha zao fahitako azy zao ka. ao midira rangaha fitirefola fotsiny ivelany eo vendry tsy misy atahorana to. Eny ho ahy ary nakaiza ilay tompotrano hitako teo? Fa ndre ve mitapy tompotrano izy akoa mikobondry teo. Misy vehivavy lava volo mijoro ange teo arinanao teo tamin'ny ianao ny antsoarina teo aiza mbo koza raha misy olona zany ato akia miantsoantsona ny tany izay mipetraka ato mihitsy fa tsy nisy namaly kanefa nisy vehivavy hitako nijoro teo an-damosinao teo. Dia iza zany nandrehatrandreo labisi be isako ny zoro-tranondreo raha tsy tanan'olona ka? oay le ty misy rivo tamin'ny fofofo be any atokotany an'izany dia mikatona tampoka koa ny varavarana. Ohatry ny hafahafa be ato izany fa aleoko mivoaka Julio ka. Oay toa minidy be tsy ny aty vo varavarana. Andeha ho aiza indrindra izy tsy fa hifato an-trano arabaina alonareo roa tonga soa amiko. tena lalina azo antsika tany an-tolobe iny raha matoa so ihany aloha fa tonga somatsara ty atranotsika Sava tsy fahitako hatr'izany ailako iny nampitahotra antsika tao anaty fiara iny ranga. fa ono ahy inona tokoa azy iny ny akanjo mainty nanaovany moa nanarona ny lohany sady tsy hita zay endra fa ny masony mena mivaivainga no hitako teo Ka zany indrindra nge nijery an'izay endriny koa fa ny masony mena mampatahotra no hitako. Mino fa tena fanahy ratsy iny ka. za koa mba mieritreritra an'izany Louise aiza koa no misy olona mihevaeva rehefa mandeha sady zay tsy misy tarefa aloka mainty sy vomaso mena be fotsiny. Iny angamba ny lolo na angatra mipetraka ao amin'io alana andolo be io ao. Angazany ihany fa tena manana hery hafa mihitsy ny le izy maty avy hatrany moteran'ny fiarantsika no nanatona antsika izy. Ka zay tsy maha-olombelona azy re rafidy tena lozako arakaraka ny nanatoniny antsika no sy nahafahantsika ny hetsika fa misy hery hafa mangeja amin'ny vatantsika izany. mila tsy nahalope mihitsy azy ako dia nivoainy ny varavaran'ny fiara ary niaingana kendany tanany saingy nahagaga niantona tsy nahavita ninonino izy avy eo. Azo lazaina hoe niaotra tampoka ny tanany raha nakendanao da nioa tanany ary amin'izany lava be mahatsiravina ary raha tsy nanakendanao izy dia mety ny loarany tamin'ny hoany lava be iny vao masonao. lozy zany moka fa mampikodotra raha matotia so fa nisy zavatra natahorany tao anaty fiara dia nanjavina tampoka teo izy. Ary velona somatsara indray motera amin'ny fiaranao avy eo. Dia nasaino nitoditony verina ary tsy niteny mihitsy ianao teny an-dalana oditsika eny fa na ny fanontania koa zany hoe tsy nivalianao koa re ka ono fomba hoana zany ny adivantsika amin'iny fanahy ratsy iny fa dia aleo aloha modiko. eny marina zany fa nody sisa azontsika natao saingy mba tiako fantatra kosa nge nampisaraka mateny anao teny an-dalana raha matoty Ny alaheloko anjanako re rafidy eny tsapako zany sesika tato anatiko nanampy izany ny adi-tsaina maminany izay mety nahazo azy mbola verina ve ny zanako sa ny viraviray mifanahy ratsy any asa re raha matoa fa na iza koa zany hoe very fanahy mihitsy amin'izao zava-mitrango zao engany ka tsy niditra tao amin'ny andolobe iantso sy ny namany fa lalakafa nalehanka marina moa lalakafa izandra ozy ianao rafidy ka ohatra hoe mety mbola mikorana any atrano namany any zareo rehefa avy nitsangatsangana ko ohatra ino an'izany ahy ovi ny antso navelantsika ikorana na hamonjy alim-pandizana amin'ny andro alina ka izay indrindra mety avoasarika azy satria zavatra tsy fanao ny kosa nge tokony fahendreny iny tokako iny re ahy tsy hiantso velively no angala disy tsy hera amintsika izany na hoe anao zay ampiady-saina antsika ohatran'izao rafidy marina aloha zany zaza eny sy pakatoy ny zanakitsika iny ary sanatria aminy hoe anao zay atesitatsika na iza koa aza nge tsy afeniko anao fa marera azo mafy mihitsy amin'izao fanjavonan'izao raha matoty anio maraina ihany tsika dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ny amin'ny fikaroana azy ka vao misasakalina mahera nefa zao fa tsy tena maraina koa dia inona no atao raha Louise inona moa fa tsy maintsy miandro ny andro azavako hikaroka izay mety ho finenany Julio aloha tsika dia ampandremy manam-pahefana raha tsy mahita azy ahoana koa ary zany hevitra raha matoty izany amin'ny fomba ahoana nefa no ahitantsika ny tranony Julio ka mangataka ny adresiny any amin'ny lycée re rafidy fa ezahako fa nga misy lycée mivoa amin'izao vakansy ny krismasy sy tomba vao zao raha matoty azy manontany an'ilay gardien na ilay mpiandry raha aoko so mba ao ihany ny proviseur
ary raha tsy misy olona fa fotoam-pialatrasa tsy mimpianatra zao dia ahoana ka a dia mampandremanam-pahefana avy hatrany ka na hiaraka amintsika na tsy hiaraka amintsika zareo dia hiverina ny analana Andolobe foantsika e. za koa aloha mihevitra an'izany la mantotya aloha hiverenantsika ny analana Andolobe rehefa atoantoandro fa ny alina manahirana ko arono a mianao laly Julio a ohatra le ary tokobondriny anarako tsy voazao nkela no hitako taty Andolobe iantso ny voahitako androany tena vehivavy hafahafa tia miresaka amin'ny Julio ity ka mananendrika be izy aloha e sady tena mbola tanora metimety eo amin'ny 5 taona mahery kely eo io raha misy dia misy zaoko ary toa tsy miteniteny andry fa mandinika be anary antso a misy olana nga tsy zany fa mba te halala ny anaranao fotsiny aka ny anaranay efa fantatrao raha teo moa ye fa niary no anarako a ary eto amin'izay ny resaka ela Julio a ka saky anontany ho azy za hoe ndrirery ve zany mipetraka ato amin'ity vovo ity za rery fa vitokana salan'ny antso a dia saingy efa mataholy koa ny indray aman-dreniko e fa ahoana ny alalanao fa vavitokana ny fihetsika matoetra ndry retsy a sady voaingana teo no nikaroka ndry taty indray aman-drenindry kozy ve dia niresaka tamin'ny dada Sineny ve ianao mazava loatra ka niangaviako akiry zareo mba torianareo aty amiko an'io alina sany laingam-pen'ilay vehivavy ity tsy dada Sineny mihitsy ny amela atory any an-tranon'olona tsy fantatra izany fa tena misaotra andriko saloha nampiatrano anay ato ambovondriry fa ny fa saingy izao mba misy zavatra azo hanina avy ato amin'ity fa tena raha makabe mihitsy izany zay za ngamba mahandro hanina izany lesy a ohatra fa ahoana andao aloha lahy etiko any ambony rindrina dia ilazako ny tsambarateloko ary antso izany ahoana le ty fantatro fa tsy matoky mihitsy izy fa velao eo andao aloha sika ho any ambony Julio aleloha za anaraka azy ray misafotsiny fa inona ary ty tena hitako voasarika ilay vehivavy hafahafa iny Julio aleo koa reny andeha ho any fa hivoaka ny trano moramorako aiza moa le hidim-baravarana teo toka retsaka raha fesina be tsy mety misaka misy angety izany alio indray tsy ambaravarakely hoe karetsaka raha fesina be koa ty tena tsy mety mivoa mihitsiny izany fa ino ka taondry oay ay ve anao tao an-damosiko to tsy reko sady tsy hitako ny natongavanaoko mitetika any andositra matsindry io kanefa za manatena no tafavoaka ato intsony fa ataoko akanjo ny vatandry ninona tsara hoe ataonao akanjo hoe vatako fa iza marina ianao ty tsy raharahndry izay momba fa lasindry mitsotra etsy ambony seza lavetsy andriamanitra nisena mibata dia tsonga eto ambony seza lava sady dia matory mandrakizay fa any vatandry manomboko izao vatona inona tsy fa mihetsika sady te atory be apatoriko tsy fo mandrakizay mba hakako ny vatandry rehefa ilaiko fany fa misy inona nomolona be ndry mbola mampatorany antsy le tsy reraka be hony izy ela koa dia efa tsy mahandry ery ka tena raha makabe zako ndao any ambony fa misy sakafo azomeko an'lahany izao ary antso izany tonga dia natory fa tsy hikaly tsy mahinakanina hony izy te atory sady reraka be andao aloha any ambony fa leo izy atory eo oay le ty tena tsaraka izy amin'ny champagne ndry zany zany ary tia lava hoe sakafo narosiko an'lahy tena mbola tsy nahita kaly matsiro tahaka an'izao mihitsy ary tena voko fa mersieky tena tsy laniko tsony reo mariny ela koa dia mahita filazy ery kozy vre zany vondrivy ahony ianso ary vomafy fa tsy nikaly akory dia natoriko fa le rehefa tia lahy sakafo narosiko fa mbola tsy mivalindry foana le fanontaniako momba ny kaly narosondry teo ka ilahy tsy tiako fa be question be nefa milaza fanaonako mba mihinana aloha dia aveo vao manontany ka efa voky aho zao dia valeo amin'izay raha mifanontaniako
avay izy ireo kaly be dehibe ireo nefa latabatra tsy nisy nininona nitako tamin'izany niakatra voalohany taty ambony riana taty fa noho niverina niakatra taty ve la dia gaga hoe feny sakafo be ilay latabatra ka zay mihitsy nge le tsarako e sady ndriko nikozy tamiko fa hoe ilazana secret andry fa aizako manokana lesy izany na tonga ndreny sakafo reny efa niteny tamin'ilany aho hoe tsy mba mahandro an'ireny e tena ohatrany tsy arako mihitsy fa fahaizandry manokana ahoana ary machine tsy takatra ny celle-là lesy a mahay machine ahy mbokozy ve ka inona ary ny ty la ataoko ary raha tsy mino ahy lahy e andrasy fa hovaiko ireny akanjony lahy reny a mbola mandomando ny orana mantsy izy ireny zay oay le ty e tena mbola tsy nanana kata amin'ilay be tahaka zao mihitsy hatramin'izeny ainako sady amin'le reveko be mihitsy ty ka mino taizako amin'izay ary ve lahy e sa tsy mino tena miaiky ary fany ah tena maherindry fa iza loatra ary tisipy ty fa sady manja mahay mazienjana be raha zao katako zao aloha nietoka amin'ny réveillon dia tena hitanaka fotsiny mibandy akamaretra hiaraka isika amin'ny réveillon raha tiany lahy sa tsy tiany lahy miaraka amiko oay le ty ary tonga dia kobony izany eritreritro izany zany ray aky dia antaniana ary fany fa aizitsika anao nalazy zany amin'ny réveillon any amin'izay toerana tiany lahy lesy a meko akanjo mbola milainy ho iny lahy amin'izay kozy ve fany ahoany tena taraka amin'ry aky iza tena mbo kozy taraka ahoana koa e azy mezana kosa raha ngaly banda rehefa mba tara aminareo tena reveko raha ngaly tena mbo kozy tena tiany lahy ve za sa teterana fotsiny ny lahy io aloha efa hoe kozy vreo azy zany fa tena ti andry azy zany tena mbo kozy so dia ataony lahy ohatra amin'ny iray ary za io ko fa ahoana no hitako angena ny lanany lahy miray taty anala taty afako maly e avy eo dia vonono lahy izy sao dia hitory any lahy rehefa mody talohan'izay koa dia efa nisy vehivavy nataony lahy an'izay ary antso indray izao no kaseny lahy hoaolana nandroany saingy tsy tanteraka satria nafeniko ny fiaran'ny lahy oay le ty ary kobony dolo ka izay nataoko tatyko fa nafenindray aiza aloha zany nyvamy manetiko teo andrabainina nge fa tsy anahy ao amin'ny toerany ao ihany lesy izy nataoko tsy hitany masonareo fotsiny voan'ny fanova masiko nareo aikosa sangaza mba avoaka kiny sekretatiry fany fa tena blema be raha misy mahakobo tsapafatarik'olona ny secret an'lahy raha ohatra ka mifanaraka tsy olana fa vony fanaraka amin'ly sady efa babindry raha teo konge mifoko ay sao ary teno tsara voalohany tsy mahazo mitantara secretako amin'ny olona koa lahy fa hitahiry an'izany tsambaratelontsika mandrak'izay vitatsika rangara azy zany dia ny faharoa dia mifankaditsika manomboka izao ka ahoana oay e point sabeka izany seria tsy olana nao mpivady mihitsy azy tsika dia valsy raha very matsinareo za kosa tsika nareo sady tsy renareo juliona dia anarikanao eto azy satria sara fany any fatako sy mifanana tena raharaha ty raha matotika tsy tratratsika atao atrano ny proviseur any lycée atao ahoana moa fa lasa nanao vakansany maro atsetra hoana izy ozy ny gardienko sady amin'izay dia hoe ao aorianany taom-baovao vao miverina naloso tiako eny sy any aloha fa mba misy zandary efa dana rehefa nlehibeny hoe anaraka atsika ty kosa ka tena naleoko mihitsy ny antoka ny lasantso amin'ny fiarandry zareo reo eny amin'izay mba samy mitondra fiara na atsika na reo zandary manaraka atsika mbola tsy hay mantsy aneranga zay tena iseho ao any Andolobe any eny ka ny andro alina eny nge ny tena ataolana makaty fa raha izao efa hita atao vonan'izao kosa tsy misy ahina kosa ny fanaratsiko tsy afa manapatra ny heriny amin'ny andro mazava nefa na izany aza tena mitebiteby ny saiko na izanako mbola felinaina ve ny zanantsika sy ireo namany sady inona loatra nanjo azy ihany re dia asa rehefa efa hiditra ny alana Andolobe tsika izao ary teto indrindra nge le fanaratsy no nanakana atsika maly alina raha fidy eno ary saingy hatramin'izao aloha dia tsy misy manakatsakana antsika mandeha tsara ny fiarana dia mbola be fotaka azy zany lalana zany no ny orana taty ngambako ary misy lalana mitsofoka ohatran'izao ka atao anaty alado ohatra tsy fiara le netiny Julio ve menamena io aloha io iny tokoa
io mihitsy le fiarana kany any antso tany an-tranotsika aloha izy aleo fa ajanoko amin'izay ny fiarako sady efa nijanona kory zareo zandary aorina atsikako tena loza fa niditra tato amin'ity alabe ity zany reny zazy reny ary tsy aizany efa rany ary ohatra ny tsy misy olona koa ingeo anaty fiaran'izy leo zany raha loha izy fanakaiza ary zareo aza miala tao anaty fiara aloha ianao fa iresaka amin'ireo zandary aloha ka andrasinao eo eny ary fa miandry anao ato ahy ohatran'izao zany ato anaty ala ato maintso avokoa izay tazanina fa fahavaratra ny andro tena inoko fa toerana tia ny antso aloha izao hoe saingy aiza ry zareo tsy misy ao anatin'ny fiara itsoa mandinika mafy an'le fiara ireo zandary sady mifanazava amindrafidy inona ary zany resaka zareo zany iny fa nizara tsiroro ry zandary ary ohatra ny andeha karo-javatra sady mamahana amin'ny basiny an-tanany avy raha fity kosa dia miveriny nakatika aleoloha enona zay lazainy raha matotia tena io mihitsy le fiaran'izy io zany angeo ahy dia ahoana ozy izy le zandary ka anao fizanany ato anaty ala hono zareo fa tsika kosa aloha asainy miandro eto ary inona hono le zavatra entin'le adjudant chef iny drone iny karaha matoty kotsy ve ka mitondra drone ary zareo efa zanyko iny tokoa fa misy ohatry ny fiaramanidina kely miakatra eny anabakabaka raha matotiko ino no ampitany sary amin'ny ordinatera kely fibaikoana azy ary ho hitany zareo avokoa ny ao anaty ala sy ny manodidina rehetra raha fidy misy inona indray fa reny resaka etotsika fa reny sady ny roa amin'ireo zandary eno ary ino zany batanizy laha zany la matoty oay tena fatim-behivavy indrangaty asa hitako any zanako mitonilo anao fa aza mora taitaitra tahaka an'izy aloha izy ka tsy fatim-behivavy fa hitanao an'iny olona bataindry zareo ka moramora toromaso zany le aza tena natoro be mihitsy elahy tsy nikotabaisiko mihitsy bizo aloha chéria oka aloha fa misy tiako anotaniana kely elahy koa zany fa misy inona indray ka efa tamintsika leny revy alina ho ansaky anontany hoe fa maninona ho any vatany iny oatra mangatsika be foana si mbola ho fantatra elahy lesy zany aza maika sa mampiova ny fitaovana lahinavy fa tsy mampiova ny fitiavako ky fa aza fady aloha raha ohatrany hoe nasorina indray le koziko teo ka oroy amin'izay ary ara toy ny lahy ao ary oale ty mangatsika be molony fa maninona ary disipty mangatsika be foana marary ve sanatry tsy marary alesy fa salama tsara ohatra ary to fantatry ny foana ho azy zava-deritreretiko fantatra amin'ny atsipiriany fa sao be vinany ka tsy misy be vinany zany io fa amin'ny firy loha zao andro zao amin'ny enina riva amin'ny enina riva hoe fangatsy amin'ny enina maraina amin'ny enina riva ho azao ary fantaro fa isaky ny atoandrotsika ny matory manomboka izao fa tsy amin'ny alina fa ola ary fany dia ho vitako ve ny ovaonora fatoriana ka atandronray no atory izay no mety amiko ka tsy maintsy arahalahy izay mbola ho zatra foana elahy lesy aza matahotra sura raha fa tena arahako raha zay ny revindre sangy aloha aloha zara nga anaty trano vamomanetiko dia raha pitso a miretirety amin'reto manina tsara hoe fa hoe andeha ody anaty trano vamomanlenetiko fa pediny rapainina nge raha milona be aty efa nalay zandary any keo atoandrony lesy iny sady efa netranonareo lesy ny fiaranetiny lahy fa nga nisy bodika tonga teo zandary ihany fa nyray aman-dreny ny antso koa elahy moa natoro be dia tsy naharezy efa tongavany zareoko zany ve tonga nikaroko anay very zareo zany tokoa saingy tsisy ahity ty trano avoany aly ty niza makaty fa ahoana tokoa kia za sy antso koa mantsy tsy mba nahita nyity vovony ry tinge ahatra maintsy sy voankazo fotsiny kobonay tamin'ny vao tonga teto fa ny vamaso avy amin'ny heriko no mahatonga an'izany mba hirovako an'ity trano ty zany hoe atratra maso be tsy mahita zany zay miditra eto voniny ala to anika tsy mahita fa-tsy ahatra maintsy voankazo tsy niala maina ny zandary sy ny ray aman-dreniny antso nikaroko anay raha izany ko zany mihitsy ny fatiny miray sy ny fiaranetiny lahy iny izao ny hitandry zareo lasany ihany dia tsy nataon'ireny ininona very zareo efa ampy lesy izay hitandry zareo taty izay tsy maintsy alaza manko ny fatiny miray iny raha piorooro izay mbola mikasa hiditra aty na izany aza mba avelohako izy za odikely aloha mba tena hijery andrabofo sy rabainina tsy tafavoakeo zany elahy na hikiry ohatry ny ninona aza efa ny fanarahntsika fa mireveillantsika
hiaraka ho any an-tranonareo kinona indray ka mbola fetin'ny krismasy ange zao ary ambiance be ny any amin'ny tanana reo hiaraka amiko ndre fady aza ny krismasy lahy zany a aza tenena amiko akory ry Julio oay fa ahoana kisery ha zay fotsiny e andraso fetifety aloha fa hidina any ambandrinina iresaka amin'ny antso oay le ty to tsy hafa mihetsika eto am-pandrina eno kely ary antsy fahazalozandrimandinika ny vatandry eo a ahoanako zany asoronao hiala amin'ny vatako e ezaka miverina amina fa tsy mety mihitsy ka efa tsy andritsony vatandry io fa anahy olazaiko andriny tsy ambarateliko ka eno tsara ary aho za dia efa maty amin'ny taona 1990 zany hoe za dia efa nafa tsy olombelona ntsony ka mila vatana hidirako mba iriry avako tondrolon-drehetra ty vatako ty zao tsy anafa ilay vehivavy atao efa ny aho sendra nitsangatsangana taty iny fa isany tena anaranao dia ahoana momba tena tiandry ho fantatra dia vilany tena anarako ary ndry io dia hijana ho amby roa mandra-pahafatany vatandry tanteraka sady tsy afaka hiverina amin'ny intsony satria voasaka ny hero zay tsy misy azoko tontsoa zany fa very tanteraka mbola afaka miriritony amby roa rehetra indry izao fa mandehana mitsangatsangana afaka miaona amin'ny havana sy namandria amin'ny alalan'ny nofindry fa rehefa maty kosa io vatandry mitsotra ambony kanape io a satria tsy omeko hoanina dia hidirako ary hiantso no anarako manomboka amin'izay fotoana zay tena tsy fanonao tsy matahotra n'Andriamanitra aza mba atao tranoko no itenenandrian'izany a satria ndrio kely ndaiky ho vatandry io faty aingana dia hidirako ka rehefa fona ok fotsy miteneniko tsy ilaina mitsikilo anay Julio mbonindrina tsondry manomboka izao sady Julio koa ane sady tsy ahitany tsy ary andritsony e ndry izay amby roa kely io ve kino akaiza matory be mihitsy ty raha fity fareraka angamba aiza moa izy ny tsy horeraka e sady vonjena ny asany amin'ny hopitaly atrehana koa ny olana amin'ny anjady amin'ny zanaka na za koa aza mba hiantso torimasy fa sady rera-batana ny reratsaina mba aiza rehanao ry antso ny tsy hitanay mihitsy raha mba fantatro masy ty fahorindreninao neny ny zanako marina zany hafaliko mahita anao songony aiko za koa faly be sady misaotra anao tonga ty mitady anay reny fa hoana iantsika retsy miverina nikariko andria ty andolo be mihitsy a tsy milama ny saiko kinanjo vao nijery ny loha say aty a dia ndry milalao lolombonikiazo nitazako avetrana zany ve eny anaka ndao amin'izay tsika oty fa sy asamiandro koa izay nitadanao eny atrano nefindry izy fa tsy afaka motsony ary neny a fa ahoana ny tsy afaka mody any atrano tsondry e mbola ketsay fany ao atrano ny vatako ange fa ny aiza atramony aiza ao fafako aloha ny rahamasonao dia aza mitomany tsony a dia aza vao amiko marina ny tianao ambara fa tsy azoko misy trano lehibe fa antitra zay ao voany tsy alitsy ry neny a misy trano kanefa izay ange mikaroka anareo tao anala tao fa tsy nahita trano izany e tsy hitanareo tokoa satria voamaso be tsy mahita izay miditra ao voanala ao ay ve fanambehivavy mpanao magie efa maty tamin'ny taona 1990 ange no mipetraka ao e fanambehivavy mpanao magie tamin'ny taona 1990 hoe ry neny a vatanakizy vavy atao hoe fa niano itoerany ary tsy miala akanjo mainty izy sendra tafiditra tao an-trano ny za sy Julio dia misarahany tamin'ny vatako ary zao ambororesaka aminao zao anaty nofo sisa ahoana tsara hoe ry antso asa vao tsara aloha nanjoanao fa tsy azoko hoe eno neny ary ahy e tena lalina indray izany nofinao alina izany raha matoty iny a raha azoko tsara dia ao fovoan'ny alana andolo be izany ry antso fa tsy hitatsika
nefa so dia nofo fotsiny ihany zany ka tsy azonona ndraika sarotra aloha mino an'la nofo rafidy izany ko ianao koa dokotera raha teo ka zay voaprofa ratsiansa ihany mety inonao fa za kosa tena mino fa misy le trano voan'ny ala ary voatanao ny zanatsika dia inona nefa mahazosika atao amin'izany ka iverina ny andolobe aranga navitra ny anjanako olo izy olombelona nofo sy range ianao fa tsy tahaka an'izany fanahy vavim-panao azy izany ary noko fa fanahy ratsy zany mitanakerin'ny vatany antso zany dia ny fanahiko koa miatrika azy sady akanjanako amin'ny alalan'ny inona ary amin'ny fomba ahoany teniteny foana ianao fanahy ratsy sady tena maheriny izy zany azany mihitsy angamba le nanakana sy nampitahotra antsika afaka maly alina tena izy tokoa iny nampitahotra antsika iny saingy tsarofo fa tsy navita nininona tamintsika tao anaty fiara izy na nikasa mono izany ary ko inona tokoa re no antony tsy nahavitanininina tamintsika satria ny antony tao anaty fiaranentinao ty lakoraha volafotsy ty ohatray ary tsy hitao ingeny nakanao azy iny tao anaty fiarako androany voanykeo maraina talohany nandehananao hiasa re izy ty nalaiko ay ampiasaiko aloha izy dia averiko aminao ihany fa efa momeko anao tamin'ny tsingerin-taonanao eny mety sy aninona anao le fanahy-behivavy raha ampiasainao iny lakoroa iny saingy ahoana nao novotanao any antsa zay amorono saraka amin'ny vatany ary ka zany indrindra ny tena ilaiko mifanampianao rafidy hoe tsy afaka iona amin'ny amboroany antso mantsy ny vatako ny sady tsy afaka hiady amin'ny faniah ihany koa dia ahoany dia ny amboroako miaraka amin'ity lakoroa ty no anavotako anjanako rahalohaizy amin'ny fomba ahoana no ampiasanao ny amboroanao dokotera ianao ary hainao mampatory alalina mba hialan'ny amboroako amin'ny vatako re rafidy zany hoe atao mise en coma artificiel ve tsy vitako amin'ny vatoko zany fa alako tsiny kosa raha matotika marina zanako anefa tsy maintsy avotaka azo mena tsiny raha hitady vahaolana hafa fa inona no ataonao ka hitady dokotera afaka apatory alalina na ho karamaiko volabe azy tsy maintsy misy dokotera anaiky ny faniriko anao coma artificiel re mba ataovy sanatria zany loizy marina moa anampy afotsiny ve anao sa tsy anampy fa ny anjanatsika ny anao avotako eny ary fa manaiky no ny amin'ny zanakitsika efa io manoloanakaikio ny alana andolobe ka aleo ajanoketo zany ny fiarantsika zay aleo mihitsy misamety ivelan'ny ala ny fiaranao ka ona raha loizy amin'ny folo raha maraintsika zao ka vonina amin'izay ve ianao io vonina rafidy vonina navitra ny anjanako andraso ary andraso atsotrako ary ny sezan'ny fiara ipetranao mba atorianao tsara ahoana mety zao zay dia omeo aly lakoroa volafotsy ambozonako rafidy ofiniko mafy mba tsy saraka amiko tia ve iny toyny manonofy ianao ka tsy saraka aminao izy raha tsy ahafantoka ao aminy ny sainao anindrona raha mimpanafody anao amin'izay ve asa ahoana rozy ianao fa mandeha ny fotoana za misalasala fa atovy inao fa tsy dia anakery loatra amiko ny hery mifanahy no ty lakoroa ety atratrako ty sady ny androko moa atoandro raha teo eny ary manindrona anao azao ary ora ihany ny faharetan'ny mise en coma artificiel ataoko anao anomboka tsiarotsiaro teny ianao ary tafiditra anaty toromaso faran'izay lalina misaotra rafidy misaotra nao dia tafasaraka ny vatako tokoa la zany hoe amboroa zao fa tsy olombelona ary aleo amin'izay hiditra atao voan'ny ala ato hanavitra ny anjanako misaly risa aho io tokoa eny le tranotranainy be fantazako ay misy an'izao ato matoa za mahita nyity trano ity dia tsy mandaitra amin'ny amboroako maso be tsy mahita anao fa nambehivavy mpanao mazia tsy mila voaiko akory mivaravarana fa tonga dia tafiditra neny tonga ty ianao iantso tonga navitra anao ary antso fa ahoana nataonao ny tafiditra ato ianao ka tsy vatako fa ny amboroako zao hitanao zao samy amboroa zany tsika dia inona ny atao io mitsotra amin'ny seza lava io fatako nefa voakejany hery mifaniarina eny tsy afaka miverina mihitsy andraso vetivety fa ho fafazako vovoka kely avy aty amin'ity lakoroa ambozonako ty nyvatanao ay ve mitahiry vovo-javatra ohatra izao iny lakoroa volafotsy iny ohatra ny sytoloana
ny alavany ary azo itehirizany zavatra tsara ao anatiny. Midira amin'izay ao anaty vatanao fa vovoka masina izy izao. Ahoana izao? Oay, fanyaly mijoro tampoka mivoatra ny orina eny a. Tsy mivoaka velatra ianao androany ka mampity a. Mandidy ianao amin'ny anaran'i Kristy teraka tao Betlehema. Tsy anatina akory ianao. Andray lelakirao volafotsy mamono maso marina. Tsy afa-miatsika. Midiraingana ao anaty vatandriry antso a. Tsy miasa mihitsy ny heriko e. Tsy miasa tafaverina mivatako ary neny a. Saingy tsy mahita ny amboroanao sady tsy mandre feonao. Ay moa efa vatana mandraza zao. fa hoazy dri e voakaiza amoaty varavaranty amin'izao ianao tsy mahetsika izao e. Tena misatra be koa tia karetsaka tia marina. Julia fonjalesya misy fampalitafitra Julia fa misina seria ohatra ary toko tsy mahetsika fa mijajivika fotsiny. lesy antso a io fa mitady amin'ny varavarana vo mainka loza raha misy taramasory tafitra ato trano tsy miasa tsony ny heriko e. Mba ahitany ry antso fa tsy misy mivoaka zany ao a. Ay fa maninona natosika mafy a Julia. Oay loza fa voakipeliny Julian zany ako dia tsy defa voaka ny trano. Ny tanako anefa tsy maintsy manondro lakoanty dia volo vavy ty fa raha tsy zany miverina ny heriny. Tsy misy mivoaka zany efa mba ahitana ambay. Lesy io fa ela be a. Oay tena mifeon'ny antso marina lekeko teo fa aleo tonga dia dakako mafy am'ty varavarana ty ka isa fa inona no ato e Fidy marina tena tsy naposiko. Dada tonga koa dada. Ity oangana lesy varavarana io Julio a dia eto makany ambony aingana. azafady ny Julio ny zanako tsy maintsy alaiko fa ny vehivavy lavonjena ndao andevy antso andao ny zanako zany avy fa kely ainy ianao dia avy io bapeko aingany ainginy ianao. Ity varavarana io Julio a alareny andeha any a. Tsy io dia anaraka nefa ianao Julio a. Da anaraka anareo mipahampy fa manelingelina ny fahasambarako fotsiny a. Efa nakatoko ty varavarana fa miakatra ny ambony amin'izay seria. Ampy anao tsara mivovoka na fafonao iny e. Ary veloma mandrakizay any firenanao any le bevoly a. Fa inona mahazo ndi fany a. Eto makany ambony lesy fa male mivatako a aingany lahy e. Tena misy lanjany any ry rehefa bataina ao dia maty reto ambony fandrina eto aloha. Misaotra lesy a misaotra ny lahy. Fa maninona ny nanjary kilena be tahaka izao ndry fany a. Le masoandro tafiditra teo ambarafarana le tsy nitsakako a sady nitondra zava-mahery mampalemilemy anazy zay nyreny ny antso. Ay ve ka tonga teo koa mibofony ray antso e ary tsy koboko mihitsy nge zany e. Ny amboroany tonga teo dia tsy hitany lany fisiniko. Tena zay indray mitsarako ohatra oay le ty e fa ahoana koa ty tarian'ny mesimba tsy kelikely ty ry seria nisy vovon-javatra nafafindreny antso tamiko teo dia tena tsy zakako e. raha koboko meloko kosa aloha zany dia tsy nataoko vita mora mihitsy e. Fa tena ahoana ky ty endrikendriky oatra memitsoniky ty marary alesy a. oay le ty e mivadika eo rera nge zany tavana izy zany ry fany ahy e. Mialamiko tsy kelikely lesy ny vatako fa ahoana koa zany nidila tsara velo ny varavarana tao ambandriany e. nakatoko fotsiny fa tsy nidiko aloha e za koa maky batandriaka tiako ka idinany eny lazaiko tamin'lahy e fa tsy hoe akatina fotsiny ndany idio aingana aloha fa irehetra ty trano ty raha misy taramasoandro tafifitrela ela eo a. lasa nidiko rany e oay le ty e efa nireheta nefitra ato ambany ato tena grave marina fa ilazany aingana aloha fany ory fany ohatray fa avy androtra faizako ianao ambony fandrina eo e. Raha ihany lesy ty Julio a fanya malalalahy malalako taizako ianao raha bo fa za mitapitapy eo e. kanefa ny edy e za ihany fanyany nitiavolahy anekela ho vadinlahy koa azy fa iza mariny ianao e izy ianao avadibady io ny anarako hoe fany a dia ho fantatrela raha vadibady fa ny anaranao hoe fany a dia ahoana moa
fanya zany hoe fanahy tena fanahy marina ve anao fa tsy olona mbola zalahy de vilany tena anarako fa tsy fany avetivety de vila hoe eno satria mirehitra noho ny tandrevaka elanyrako sady efa naraiko vatroko ena de hoentiko manaraka ny fanalahy any nefa no afaka miaraka amiko voatrery ho tapeloko ny alahy de ovononao ve ovononao amin'ny fomba ahoana olotaky miala mibatalina fotsiny no alahy de vity ay to liva mainty be tarianao sady menamela be masonao tananao lava be mampatahotra za manatona ianao e za manatona va ay tsy reny dada angefa misy afosetroka mainty be manakatra ny lanitra ry avoan'ny ala eny tokoa anaka ka marehatra angamba le trano fovoan'ny alako so ihany tsika fa efa tsy taotrony sady efa ato anaty fiarako mampalahelo ry dada fa maty eo zay Julio na nentiny de vilana anaraka azy de vilaiza koa zany de antso le fanambehivavy ratsy mipetraka tao amin'le trano avoan'ny ala nazainy tamiko daholo mantsy ny tsy ambaratelony ka de volo mihitsy inge zany no natao de vila zany mantsy de mety avy amin'ny teny hoe devail amin'ny teny anglisy zany na diable amin'ny teny frantsay zany hoe demony re anako ka zany mihitsy ry dada oay inony io fa miratra moramora masony eny jerevy nge eny tokoa anaka niverina ny ambohoany ary mahatsiaro teny izy ry antso anzay faly be a mahita neny malalako tiako indrindra tena faly mahita no sombinaiko afitra ny zanako miaraba sy mideran'ny hafanamponao ara matoty a faly ko ny saiko mahita anareo vady manjanako tafahoana indray fahono ahy vovon-javatra iny zany tao anatin'ny olona akoroa volafotsy io zany vovon-tany Betlehema rapity vovon-tany Betlehema eno fanomezana tamin'le mopera namako nanao fivainy anina masina tamin'ny Betlehema angety ilako volafotsy ty ay ve lazainy tamiko fa vovon-tany masina nao anatiny satria nalainy tao amin'ny tranonombona aterahan'i Kristy mihitsy nisy asa fanavoazana le toerana manko tamin'izany de nanararoatra hono izy nakasombo tany tao amin'le izy zany ay ve sofa nanaraka ny ambohoanao ary tony nisy le lakora volafotsy ny tao anatiny taka nofy zany kanefa tena nisy fa finoan'Andriamanitra ny zava-dehibe ranga saingy tsy naposiko le fahatongavanao tampoka namonjy anay Louise nitebiteby loatra ny saiko so maninona nareo de naleoko nanampy anareo koa sady efa lefo koa ny maso be tsy mahita ny devila de hitany dada le trano misaotra betsaka ry dada nanavitra anay anga devila fa tsy fany ihany tena anaran'izy iny endriny eny fandao amin'izay aloha tsika ho dia hanao fetana trano ka eny re anako ototsika hanao fetiny farany taona sy tombaova mahafinaritsika telo mianaka Kolo FM mananolotra ao anao teo Andorobe tantara nosoratany Axel nolalaoviny Rakoto Faly Sinez miaraka amin'ny Mirana Madagasikara Antsaravaka ary Niravo nandray feo afatra Andrinarivo nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero nanatotosy Jiady